Aleloia, aleloia. Sotra ny tompo lehibe isika any amin'izao andro alina izao. Anio 7 ny volana aogositra 2023. Amin'ny 12 sasany alina izao. Aty a Belzika. Any aminao mety efa maraina ny any aminao, na mety ihany koa atoandro ny any aminao. Ny tompo no malala. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Mbola faly indray aho hiara hivavaka aminao, hiara hanatrika ny tompo isika, hiara hidera ny tompo isika, hiara hibebaka isika, hanatrika indray ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Satria mpanota tsy mendrika isika tsiraray avy. Mbola nomeny famindram-po isika ka mbola velonaina. Ry havana, mila isika mivavaka mandrakariva. Satria ho avy Jesosy. Mila isika mifoha amin'ny toromasom-panahy. Satria kely sisa dia ho avy ny tompo. Kely sisa dia hifarana izao tontolo izao. Moa tena efa vonina marina va ianao eo amin'i Jesosy Andriamanitra ao. Efa vonina marina va
ianao Jaona amin'Andriamanitra raintsika. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, hibebaka isika aloha, hibebaka eo anatrehan'ny Tompo, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amintsika fa Andriamanitra dia mitady ny olona, izany hoe isika tsiraray avy, mitady ny tena mpivavaka aminy. N'olona mpivavaka tadiavin'ny Tompo amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao andro farany izao, dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa olona tena mitady andray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ry havana, tonga ny fotoana amin'izao vanandro ianantsika izao, ka oka isika tena hivavaka amin'ray, tena ho mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa dia mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Ry havana, mampahery anao aho hiara hivavaka amiko, anatona eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra isika, mba hiaona tokoa amin'ny iray, hibebaka isika, hiantso ny Tompo isika, ary angataka famelana aminy, satria mpanota tsy mendrika isika, mpanota ratsy isika. Ilain'ny Tompo isika hivavaka amin'ny fanahy amin'ny 5:4 izany. Miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ry havana, hivavaka isika mba ho marina eo anatren'Andriamanitra, hivavaka isika amin'ny alalan'ny fanahintsika, mba ho tafiditra ny an-danitra ny vavaka antsika, mba hianaontsika ny Tompo. Atovy ny vavakanao, za tsy mahitanao amin'ny toerana izay misy ianao, fa Jesosy mahitanao. Naiza misy ianao amin'izao ora sy fotoana izao, dia afaka mandoalika ianao raha afaka mandoalika. Raha tsy afaka moa ianao tompoko, dia ny Tompo no mahitanao any amin'ny toerana misy ianao, noho ny tsy fahasalamanao, noho ny tsy fahafahanao. Ka hivavaka isika tompoko, hivavaka isika, hibebaka amin'ny Tompo, mba hiaino ny vavakantsika izy, satria ny teny dia manambara hoe tsy miaino ny mpanota Andriamanitra, fa izay mivavaka amin'ny fahamarinana ihany no enoiny. Hivavaka isika tompoko. Jesosy, ndreto izahay Jesosy, amin'izao andro alina mangina izao, miantso anao Jesosy, mandoalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao ray eo, satria ianao no Andriamanitra, ianao irery no masina, ary tsy misy toanao. Ray malala ho, mibebaka izay Jesosy ny amin'ny fahotanay, mamelà
ny tsy famindrehako ianao Jesosy, mamelà ny fahotako ianao Jesosy, satria mpanota ratsy aho, tsy mendrika akory na dia iantso ny anaranao aza, satria masina ianao, tsisy petipetina ianao raha eo, fa izahay no mpanota, izahay no ratsy ray malalao, tsy mendrika akory na dia iantso inaranao ara hoe ray. Jesosy io, nafoy ny ainao ianao, natolotra ao anay. Inona no mba havalinay ho anao Jesosy? Inona no mba havalinay ho anao Jesosy? Ity tenanay feno ota, ity tenanay tsy mendrika akory Jesosy, nefa mbola tianao izahay, tianao izahay ray io. Ianao no papanay, ianao no dadanay, ianao no malala ny mombanay tsiraray avy, ny ao anatinay miafina ao am-ponay raha io dia fantatrao avokoa, fantatrao avokoa ny mombanay tsiraray avy zanak'olombelona, ary tianay ianao ray, ka mbola miantso anay foana, dia mbola velona izahay, mba hibebaka eo anatrehanao, sosanatrika very izahay, mbola omenao tombonandro izahay ray, hibebahanay, anatona anao, mba ho voavonjy ny fananay, mba tsy ho ringana izahay. Jesosy, ianao lay masina sy mahery, ianao lay asandatra Jesosy, ka inty aho Tompo, mifona aminao aho Jesosy, ny amin'ny fahotako, ny amin'ny tsy famendrehako Jesosy. Raha misy mibebaka aminao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, dia oka ianao Tompo, iaino azy. Oka ianao Jesosy io, anongilana ny sofinao aminay Jesosy, mamelà Jesosy ny tsy famendrehako, mamelà Jesosy ny fahotako. Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko Jesosy, mba hadio Tompo, satria tompony izahay tsiraray avy dia mijery foana afisiavanana, tsy mety reraka ny masonay amin'izao zavatry ny tany izao, ka matetika manadino anao izahay, nefa ny ianao dia Andriamanitra tsy hita maso, nefa ny eo ianao Jesosy, eo ianao Jesosy, misy ianao lay alfa sy omega, lay fiandohany izao tontolo izao, ary mbola hiafarany izao tontolo izao. Ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao hampiakatra ny olonao tsiraray avy, izay tena mendrika ihany Tompo no tafiditra any an-danitra, ka indreto izahay Jesosy, mangataka fonana avy aminao, mamelay Jesosy ny amin'ny fisainako, hifonako aminao Tompo, ny fisainako Jesosy, satria rehefa mifoy izahay dia efa ratsy sahady ny fisainanay. Tompo malala o, amboary izahay, diovy ny sainay Jesosy, diovy ny saiko Jesosy. Oka ianao foana ny anatin'ny saiko Jesosy, Tompo malala o, diovy ny vavako Jesosy, indraindray miteniteny tsy voahevitra Tompo, nefa ny tianao izay teniteny fahasoavana mandrakariva, ary anambaranao foana no tianao Jesosy, mba hahavoavonjy fanahy Jesosy, satria ho avy ianao Jesosy. Misy tompony tsy tratra intsony ny famonjena, fa efa very Jesosy, ka izay mbola verina Tompo no manana fanantenana,
ka mibebaka aminao Jesosy. Sasao tompo amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao ny vavanay Jesosy, mba hadio, mba hiteny zavatsoa. Tompo mibebaka Jesosy, ny amin'ny teny tafahoatra loatra, ny amin'ny teny tsy voahevitra Jesosy, dia mibebaka eo anatrehanao aho, mibebahinao Jesosy. Ianao no malala ny mombanao, mifona aminao aho Jesosy. Tompo malala aho, mamindra fo amiko ianao, mamindra fo amiko ianao Jesosy, mamindra fo aminay tsiraray avy ianao Jesosy. Diovo ny fonay Jesosy, ny fonay mora tezitra Jesosy, ny fonay mora sain-doatra Jesosy, ny fonay tsy matoky ianao indraindray Jesosy, ny fonay manamboatra ny programa ho anay Jesosy, nefa ianao no tompony programa. Alpha et Omega, Jésus, Jésus, ianao lay Andriamanitra Abraham, ianao lay Andriamanitra Isaka, ianao lay Andriamanitra Jakoba. Jésus, indreto izay mandoalika eo anatrehanao, izay afaka mandoalika Jesosy, na oviana na oviana no enoy ny mpanomponao, ny olonao tsiraray avy izao video izao Jesosy. Ka raha mibebaka eo anatrehanao izy tompo, dia oky ianao iaino azy Jesosy, oky ianao iaino azy Jesosy, oky ianao amelanay Jesosy. Mamela ny otako tompo, mamela ny otako Jesosy. Diovo ny tanako sy ny tongotro Jesosy, ary ny momba manontolo. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, ny tenako manontolo. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny masoko, ny vavako, ny sofiko tompo mba adio, adio Jesosy, ny amin'ny zavatra ratsy rehetra izay eny sofiko nandritra ny tontolon'andro. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny sofiko Jesosy, tompo malala aho. Sasao amin'ny ranao izay tsiraray avy tompo, satria ny ranao Jesosy ilay rasarobidy, ilay natolotra ao teo ambony hazo fijaliana. Ka diovy izahay Jesosy, diovy izahay Jesosy amin'ny ranao soa, satria ianao rery ihany no afaka manadio anay. Ianao rery ihany Jesosy no afaka manadio anay. Fanay masino, fanay masino, feno ianao izahay. Mitongava fanay masino, mitongava fanay masino, ampahery anay, ampahery anay tsiraray avy. Naiza naiza misy anay zanakao, naiza naiza misy anay olonao fanay masino, feno ianao izahay. Milanao izahay fanay masino, atreo izao fotoana izao, atreo izao fotoana izao. Raiso ny kontrolanay tsiraray avy fanay masino. Naiza naiza misy anay olonao, naiza naiza misy anay olonao Jesosy. Misotro ny ranao izay Jesosy, anadio ny anatinay manontolo Jesosy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, nosotroko Jesosy, ranao Jesosy nosotroko. Atao fotsiny pozy amin'ny tananao, satria ny rano Jesosy dia tsy hita maso, fa miditra amin'ny fanahintsika sy ny tenantsika ny rano Jesosy. Miaro antsika ary manadio antsika, manasitrana ny aretintsika rehetra.
ranao Jesosy nosotroko, ranao Jesosy nosotroko, diovy amin'ny ranao Jesosy ny fanahy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tenako, Jesosy, diovy amin'ny ranao ny olonao tsiraray avy, ny olonao tsiraray avy izay mitady ianao amin'izao ora sy fotoana izao, ny ranao Jesosy nosotroko, ny ranao Jesosy nosotroko, anapotika izay tsy ianao rehetra ato anatiko Jesosy, ny ranao Jesosy andoro Jesosy ny asany maizina rehetra ato anatiko Jesosy, ny ranao Jesosy andevona Jesosy ny asany maizina rehetra ato anatiko Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy ny anadio ny tenako manontolo na ny anatiny sy ivelany, misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy manomboka amin'ny lohako hatramin'ny tongotro Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra izay mitady hanafinafika anay, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, dorana amin'ny ranao zany Jesosy, potehana amin'ny ranao zany Jesosy, levina tahaka ny lavenina zany ary miverina ny andavaka ny fariafinao ndrakizay, potehana amin'ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy efa Nazareta, didina amin'ny ranao Jesosy efa Nazareta zany, potehana amin'ny ranao Jesosy ny fanaratsitra izay mitady hanafika anay, dia potehana amin'ny ranao Jesosy zany, any andavaka ny fariafinareo, eto ny entanareo Satana, any andavaka ny fariafinareo, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminareo, faresinareo miala ny asa matin'ny Satana rehetra, dia volon'ny Jezebela mialanareo, dia volon'ny dragona, dia potehana amin'ny ranao Jesosy, potehana amin'ny ranao Jesosy, any andavaka ny fariafin'ny plasinareo, eto ny entanareo Satana, mialanareo, dia volon'ny zazavavin-drano rehetra, dia potehana amin'ny ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, izay tafakatra rehefa ilay ratsy mitady hanafika anay, dia any andavaka ny fariafinareo, eto entanareo any an-tany foana misy anareo, mialanareo amin'ny tokantranonay, mialanareo, potehana amin'ny ranao Jesosy nareo, ranao Jesosy manodidina ny tokantranonay, ranao Jesosy no miaro anay, ranao Jesosy no miaro anay, ranao Jesosy no miaro anay, ranao Jesosy mandevina rehetra mandingana rehetra, potehana amin'ny ranao Jesosy zany, mialanareo, ny asa matin'ny Satana izay manafika ny ankonako, dia potehana amin'ny ranao Jesosy, potehana amin'ny ranao Jesosy any andavaka ny fariafin'ny plasinareo, eto entanareo Satana, anareo mandrakizay toria, misaotra anao Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesosy, misaotra anao, misaotra anao Tompo, satria anao no mitantana sy miaro anay olonao tsiraray avy Jesosy. Dera ho anao Jesosy, misaotra Tompo ny amin'ny fiainonao ny fivavaka anay, ny amin'ny famelanao anay Jesosy, ary ny amin'ny fahamindram-po izay natolotra ao anay. Dera ho anao Jesosy, aja ho anao Jesosy. Alleluia, alleluia, amen. Sao dia hideran'Andriamanitra isika hanome voninahitra azy, satria izy no ilay Andriamanitra lehibe indrindra, izy ilay Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Asandratra antsika ny tompo, dia raintsika izy, hivavaka isika ao aorian'ny hira anankiray izay taritin'ny fanahy masina antsika, hiderantsika n'ilay mpanjaka ny mpanjaka, satria izy rery ihany no tsy mahafoy antsika. Izy rery ihany, Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy dia tsy mahafoy antsika na andro na alina, ka hidera ny tompo isika. Afaka manaraka miadana ianao raha ohatra ka hainao ny hira, fa raha ohatra tsy hainao ny hira, dia efa afaka mideran'Andriamanitra ianao, manandratra anazy, satria izy no Andriamanitra lehibe indrindra. Alleluia, alleluia.
imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Sotați sus. Dera ho anao Jesosy. Natolotra teo ambony hazo fijaliana Jesosy ny tenanao. Ho anay Jesosy. Jésus. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Dera ho anao. Dera ho anao Jesosy. Tsy takatro iverina Jesosy. Tsy takatro iverina Tompo. Tsy voavidim-bola Jesosy. Naloranao ny tenanao anay Jesosy. Sotra ray malala ho. Alleluia. Ianao naka ny toerako Jesosy io. Ianao ray io no naka ny toerako. Tokony izay Jesosy no nombohina. Ka manandratra anao izay ray malala ho. Mideranao izay ray malala ho. Jésus, sotra ray malala. Sotra ray malala ho amin'ny fahibezanao sy ny fitiavanao sy ny famonjenao anay olonao ray io. Mideranao ray io. Mideranao ray io. Manaja anao ray io. Manandratra anao ray io. Satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Sotra anao ray io. Mankalaza anao Jesosy. Ianao le lehibe indrindra Jesosy. Tsisy toanao Jesosy. Sotra ray malala. Andriamanitra fitiavana anao. Alleluia. Alleluia. Sotra ray malala no ny fitiavanao anay. Sotra ray malala no ny fitiavanao anay. Mideranao izay. Manandratra anao izay ray malala ho. Sotra anao Jesosy. Sotra anao Jesosy. Ny amin'ny fitiavanao anay olonao tsiraray avy. Voninahitra ho anao ray. Voninahitra ho anao ray. Sotra Jesosy. Dera ho anao Jesosy. Alleluia. Ivavaka isika tompoko. Asandrato ny vavakanao. Iderahanao an'Andriamanitra noho ny fitiavana, noho ny famindrampony amintsika, noho izay rehetra nataony tamintsika. Sotra anao izay ray malala ho, satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Andriamanitra tsisy toanao. Misaotra anao ny amin'ny fofinaina izay mbola nomenao anay. Misaotra anao raha io, satria maro nefa tsy tratra intsony izao andro iananay izao. Ka misaotra raha io, miaino ny vavakanay, misaotra raha io, satria ianao no Andriamanitray. Ianao no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, ary Andriamanitra koa ianao. Ray malala ho, okinao ianao anay avy any an-danitra izay olonao tsiraray avy, izay mivavaka aminao amin'izao andro alina mangina izao. Ray malala ho, voninahitra ho anao, ianao lay masina, 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 ary tsisy toanao. Misaotra ny amin'ny fofinaina nomenao anay. Misaotra ny amin'ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra raha io. Misaotra raha io. Manandratra anao foana izahay raha mbola velonaina koa. Alleluia. Alleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ry havana, andray ten'Andriamanitra isika, ny ten'Andriamanitra izay nomeny tompo antsika anio, dia ao amin'ny bokin'ny Jaona ihany koa. Tahaka ny ilay indraisitsika teo, tao amin'ny bokin'ny Jaona, le teo amin'ny Jaona 4 andin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20, io no raisitsika teo. Fa izao tsika dia amaky ny ao amin'ny Jaona 4:20. Io teny io dia ny fitenenan'i Jesosy tamin'ireo mpianany, ny tokony omeny an'ireo mpianany
mba hahery ny mpianany, satria Jesosy dia lasa anamboatra fitoerana ho antsika ihany koa. Amen. Ho antsika ihany koa, raha tena mijoro tsara isika, dia lasa ny an-danitra ny tompo anamboatra trano ho antsika. Ry havana, tsapanao va fa isika ka tsy hijanona ety ambony ity tany ity, fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hialantsika ety, tsy maintsy miala eto amin'ity tany ity isika, satria ry havana, ity tany ity dia ho hisy fiafarany, ho hisy fiafarany ny fiainantsika tsiraray avy. Efa niomana ve ianao? Tsapanao ve fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hialanao ety, ary ny fotoana koa tsy maintsy hialako ety? Tokony isika tsiraray avy anomana ny tranontsika any an-danitra, anomana ny trano hovantantsika any an-danitra, satria Andriamanitra dia fitiavana, ary izy miteny amintsika andamina ny fiainantsika, satria ho avy izy, ary tsy misy intsony ny fotoana, kely sisa dia ho avy ny tompo, kely sisa dia ho avy ny tompo. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manambara marina tokoa fa ho avy Jesosy, ho avy izy, ary lasa izy nanomana trano ho an'izay zanany ihany, izay miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Raha tadidinao ny teny izay novakintsika teo teram-piandohana, dia manambara fa efa tonga ny fotoana. Averiko kely hoy ny ten'Andriamanitra efa avy ny fotoana, sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Isika izany dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tompoko. Izay isika vao afaka Jesosy anamboatra trano ho antsika. Le verset vakiko teo dia amin'ny Jaona 4:4, 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Fa zao isika dia makiny ao amin'ny Jaona 4:20 ho raisitsika manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 4:20 aloha anio. Ho vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, dia ny fanahy masina no anazava azy. Aza mangorohoro ny fonareo. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azafady Tompo, tsy maintsy masy tenenina hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, satria azy ny teny. Azy ny teny dia tsy maintsy amin'ny anarany. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mangorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo, ary minoa ahy koa. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ary izay misy ahy no hisy anareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'ny izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, koa ataonay ahoana
no fahafantatra ny lalana. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo satria efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny iray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va ao ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny iray. Koa ahoana no hitenenanareo hoe asehoy anay ny iray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny iray, ary ny iray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny iray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izao ao amin'ny iray, ary ny iray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'iray. Ary na inona no angatainareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny iray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia mampafantatra antsika i Jesosy fa lasa izy nanamboatra fitoerana ho antsika izay mpianatrany. Hojerentsika ny tapany faharoa amin'ny manaraka raha sitrapon'i Jesosy. Izany hoe manomboka amin'ny 17 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny farany. Fa anio tapany voalohany aloha no hojerentsika. Izay mpianatra ny ihany no anamboarany iray Jesosy zany trano any an-danitra. Amen. Eto Jesosy dia manome toky antsika. Hoy izy hoe amin'ny 1 dia ajanoko eo amin'izay tia ny fanahy masina hijanonana dia azavain'ny fanahy masina. Aza mangorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo, ary minoa ahy koa. Ao amin'ny tranony iraiko misy fonenana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Eto zany Jesosy dia nampahery an'ireo mpianany. Mety anatin'ny fakiviana ianao amin'izao ora sy fotoana izao, satria tena manompo fatratra an' Jesosy ianao, manao ny asan'Andriamanitra ianao, nefany toy tsy mahita fahazavana ny amin'ny fiainanao. Mety kivy ianao, mety tsy hitanao intsony izay atao, fa anio ny tompo. Raha mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao, dia anio ny tompo dia miteny aminao fa aza mangorohoro ny fonao. Fa minoa an'Andriamanitra ary minoa an Jesosy koa, satria ny teny Jesosy fa ao an-tranony iray, ao amin'ny tranony raiko, hoy Jesosy misy fonenana maro. Aleluia, aleluia. Misy fonenana maro. Zany hoe tsy voaisa zany. Tsy voaisa zany ny fonenana any an-danitra. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Lasa ny tompo anamboatra fitoerana ho antsika. Ry havana, ahoana moa no azahoantsika toerana any an-danitra?
tsy maintsy misy ny lalana arahantsika, tsy maintsy misy ny lalana arahantsika, ary tsy maintsy isika miova tanteraka tompoko, miova tanteraka. Toizantsika ny tenin'ny tompo eo amin'ny andininy 7 izao: ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ary izay misy ahy no hisy anareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Aleloia, amen. Eto zany ny tompo dia miteny izy hoe, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Ry havana, Jesosy lasa anamboatra fitoerana ho antsika, dia avy eo izy ihany no akantsika ho any aminy. Fahasambaram-be izany. Iza no olombelona mahavita toy izany amintsika? Iza no olombelona hoe nitondra ny fahotantsika, na foy ny ainy ho antsika, maty no isika, nefa isika dia ratsy mpanota isika, tsika rehetra zany, ny olona rehetra izay noforontan'Andriamanitra, dia i Jesosy nanaiky nitondra ny fahotantsika, ary nijaly mafy dia mafy tokoa, namela ny fahotantsika izy. Dia amin'izao indray dia mbola lasa indray izy anamboatra fitoerana ho antsika, ary ho avy indray izy akantsika, izany hoe anometranao antsika izy, hitoerantsika ao amin'ny mandrakizay tsisy fiafarany, tsisy fiafarany. Ry havana, tsara ny tompo, tsara ny tompo Andriamanitra mahery. Asa natsapanao ny fahalebezan'Andriamanitra anio eo amin'ny fiainanao. Asa natsapanao izany fahalebezan'ny tompo izany. Tokony tsy ho kivy ianao raha mandalo lalatsarotra, satria izy dia lasa nanamboatra fitoerana ho antsika. Ho hitantsika ny riana hoe olona manao ahoana no ho tafiditra lanitra. Araka ny teneniko teo, tsy maintsy manam-pahamasinana isika, tsy maintsy anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana isika, izay isika vao tafiditra lanitra. Toizantsika ny tenin'ny tompo. Hoy izy amin'ny andininy 4: ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'ny izay alehako. Tsika zany mahalala ny lalana mankany an-danitra. Fantatsika tsara izy no lalana. Izy no lalana. Fantatsika tsara ny lalana mankany amin'ny tompo. Andininy 5: hoy Tomasy taminy: tompoko, tsy fantatray izay alehanao, koa ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ahy ianareo, dia ho nafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo, sady efa nahita azy. Amen. Ry havana, ny tompo eto dia manambara tamin'ny Tomasy, satria Tomasy izy niteny hoe tsy nafantatra izay alehanao. Izy miantso Jesosy hoe tsy fantatray izay alehanao, koa ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana. Dia Jesosy nampafantatra fa ny lalana hidirana any an-danitra dia izy Jesosy, satria namaly izy hoe, hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Ry havana,
tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy natolona ho antsika, ary izy manambara eto fa izy no lalana, tsy maintsy mandeha araka ny lalan'i Jesosy isika, araka ny lalan'i Jesosy isika, ary izy ihany koa no fahamarinana. Tsisy diso zany ao amin'i Jesosy, fa mila marina zany isika, satria fahamarinana no takian'i Jesosy amintsika. Tsisy intsony ny kolikoly sy ny zavatra ratsy, fa tsy maintsy isika mandeha amin'ny fahamarinana, ary izy ihany no fiainana. Tsisy fiainana hafa afaka mitady atraiza isika olombelona, fa tsy ho isy fiainana hafa mihitsy no ho hitantsika, fa Jesosy irery ihany no ahafahantsika hiditra any an-danitra. Izy irery ihany no lalana ahafahantsika mahita ny lanitra. Amen. Toizako ny ten'Andriamanitra, hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va ao ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no itenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Hoy Jesosy, miantsony Filipo zany. Eto zany Jesosy dia manambara, hazavainy tsara mihitsy fa izy ihany no ray, izy ilay Andriamanitra, ilay hoe ray zanaka fanay. Aleloia. Ambarany tsara mihitsy amin'ny Filipo, ary amintsika ihany koa, fa izy ilay telo fa iray. Izy ilay telo fa iray. Mila antsika mino an Jesosy ray zanaka fanahy. Izy irery ihany tompoko. Dia hoy ny teny tompo, toizako ny teniny andininy 10 zao isika. Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Amen. Eto Jesosy dia manambara fa ny ray ao aminy, ary izy ao amin'ny ray. Ary ny teny rehetra izay ambarany Jesosy, dia ny ray no miteny amin'ny alalany. Ry havana, fahagagana no ampahafantarin'ny tompo antsika raha vao mandray ny teniny isika. Mahazo fampianarana foana isika ampaherentsika, ary may mitombo foana ny ampahafantaran'ny tompo ny fahagagana izay asehony amintsika. Zava-miafina zany, zava-miafina. Ampahafantarin'ny tompo antsika tsara, ampahafantarin'ny tompo amintsika tsara fa izy sy ny ray dia iray ihany. Izy sy ny ray dia iray ihany. Raha miteny zany Jesosy, dia Andriamanitra no miteny. Izy tsy inona no Andriamanitra, izy ilay hoe alfa sy omega, fiandohantsika ary fiafarantsika zany. Izy irery ihany. Izy irery ihany ilay masina hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Dia hoy ny teny tompo 1:12, minoa ahy fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Amen. Nanao asa be dehibe, fahagagana be dehibe Jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany, ary hatramin'izao izy dia mbola manao fahagagana, manao mirakla amintsika zanany. Tompoko, manao mirakla Jesosy. Taloha izaho zo miteny aminao izao dia miaina fotsiny amin'ny fiainana hoe tsotra, tsy mieritreritra hoe ny tompo ane ka eo, ary manao fahagagana ane izy.
fa noho ny efa nanolotra ny tenako tanterakahako nanaiky nanokatra ny masom-panahiko satria hatramin'ny fahazazana no ny antsoiny ahy betsaka ny fahitana sy ny nitondrasany ahy tamin'ny dimension izay tsy takatro dia noho ny efa nanaiky aho noho ny efa taty ampitan-dranomasina zany fa tena hoe nanaiky tao aorianany fiainana tena hoe fiainana tsy ny teo anatrehan'ny tompo dia nanaiky ny verina taminy dia teo nanomboka ny asa be dehibe Jesosy ary tena hoe nahita ny fahagagany mihitsy aho. Amen. Ohatr'izay koa no tonga aminao raha manaiky ianao fa eo anilantsika dia misy ny anjelin'ny tompo ary ny tompo ao anatintsika, ny fanahy ny tompo ao anatintsika, ray ao anatintsika raha tena madio ny tenantsika satria isika dia tempolon'ny fanahy masina, tempolon'Andriamanitra isika. Raha manaiky isika hitana ny fahamarinana sy ny fahamasinana takian' Jesosy dia hitoetra ao anatintsika izy. Aleluia, aleluia. Izay no mahatonga ny tompo miteny eto hoe tokony ino isika amin'ny asa izay ataony. Tokony mino isika. Raha tsisy finoana ao anatinao dia very maina foana ny andro andalovanao ety ambonin'ny tany. Very maina foana ny fotoana andalovanao ety ambonin'ny tany. Oka ho tsapantsika tompoko fa isika ety dia vahiny ohatra ny olona anankiray nandeha nanao vakansy any tany lavitra dia tsy maintsy ody rehefa tonga ny fotoana. Izay isika ety. Maro ny olona rehefa ohatra ka misy maty, misy matampoka dia tena taitra be, dia tomany be. Za koatra zany teo aloha satria tsy mbola tena natoky an'Andriamanitra ary mbola nieritreritra foana hoe ny fiainana ity ambony tany dia ohatrany hoe tsisy farany. Ry havana, tena misy farany ity fiainantsika ity. Rehefa tena ao amin'ny tompo ianao rehefa tena ao amin'ny tompo isika dia tsy manahy intsony ny zavatra ho avy na ny rehefa avy eo ara satria ahatsapa isika fa mandalo ihany isika ity. Amen. Mahireza tompoko fa tiantsika Jesosy. Oka isika hiomana foana satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy fa 70 taona, 80 taona raha ela indrindra. Dia tsy maintsy zany vita ny fiainantsika ety. Misy mbola tahin'ny tompo mihoatra an'izany, misy ny tonga 100 taona fa mifarana ihany ny fiainan'ilay olona, maty ihany ilay olona. Ka mila isika tompoko manomana ny tranontsika any an-danitra mba tsy ho very maina, mba tsy ho very maina ny tenantsika, ny fanahintsika izay namboarin'Andriamanitra. Tiantsika ny tompo, tiantsika izy. Toizako ny teny 2:12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny iray. Amen. Io lay teny mazava tsara fa izay mino an Jesosy, mino an Jesosy, izany hoe ny fiainan Jesosy manaraka tsara izay tenenin Jesosy. Satria ity ten'Andriamanitra ity mitohy mantsy izy ity any amin'ny toko 5:10 dia manambara ny amin'ny Jesosy hoe izy ny tena voaloboka. Izany hoe misy lalana zany tsy maintsy arahantsika, tsy maintsy arahantsika. Raha mino an Jesosy isika tena mankatoa azy tanteraka dia ny asa ataon'i Jesosy, hoy ny tenin'Andriamanitra eto, Jesosy ny tenen'io ny asa ataon'i Jesosy no ho ataontsika ihany koa. Satria zany ny tompo dia maniraka antsika ety ambonin'ny tany, tsy hanao vakansy handehandeha fotsiny akory, nanara-po amin'ny faharatsiana, fa
iasa tompoko. Izay natonga azy ny teny tery aloha hoe aza mangorohoro ny fonareo. Ary ny teny koa hoe lasa izy andeha anamboatra fitoerana, anamboatra trano, satria aniraka izy hiasa zany isika. Izay manao ny asa sy mankatoa azy ihany, izay manaraka an' Jesosy, ny fiainan' Jesosy ihany no tafiditra any an-danitra. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo no manambara an'izany. Hebreo 12:4. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, ary koa fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Amen. Mazava tsara tompoko, tsy maintsy isika masina, satria Jesosy dia marina sady masina. Mila isika tonga lafatra eo anatrehan'i Jesosy. Raha tsy izany dia very isika. Raha tsy izany dia vitatreo ny amin'ny fiainantsika. Eto ny tompo dia miteny atao boky Jaona izay vakiantsika teo, fa anao asa lehibe noho izany aza, noho Jesosy zany, isika zany. Anao fagagana asa ataon'ny tompo teo aloha, dia ameny tompo asa koa isika tahaka nataon'ny tompo, ary ambarany tsara ny teniny. Averiko vakiana kely io hoe 12:20, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'ny iray. Amen. Jesosy zany lasa any an-danitra, dia isika zany anao ny asa izay napetraky ny tompo ho antsika tsiraray avy. Izy lasa nanamboatra trano. Mila zany isika tompoko miasa mba hahazoantsika trano ho antsika. Mba hahazoantsika trano ho antsika. Satria raha ohatra isika ka tsy miasa, dia tsy hahazo trano any an-danitra. Ary raha ohatra isika tsy manaraka an' Jesosy, dia afo be no vatantsika. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra maro dia maro. 17:20 farany. Vakiantsika ny teny. Ary na inona no angatainareo amin'ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny iray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia hataoko izany. Amen. Raha mangataka zavatra isika, raha mangataka zavatra isika amin'ny anaran'i Jesosy, zavatra angatahantsika eto tsy zava-poana nefany, fa tsy ho azontsika mihitsy izany. Izany hoe tsy zavatry ny tany. Ity tany ity dia orava. Ity tany ity dia zava-poana. Ary noho izany ny tompo tsy miteny amintsika mihitsy hoe manangona vola makarena, vidiana zavatra lafo, vidiana an'izao. Tsy ihany ny tiany tompo tenenina, fa raha mangataka aminy isika araka ny sitrapony, araka ny sitrapony, tadidio tsara fa maro ny mpanompon'Andriamanitra izay nangataka zavatra soa teo amin'ny tompo. Tadidio tsara fa tokony isika angataka fahendrena. Fahendrena. Mpanjaka Solomona dia fahendrena no nangatahany. Nomeny tompo azy ny fahendrena, ary no neveo nampiny tompo ny arena izany. Mila isika izany mangataka zavatra mendrika ho antsika natrehan'ny tompo. Tsy hoe kory angataka fahendrena zany satria avy eo mahazo arena. Tsy tompoko. Na omeny tompo vola renao,
omeny tompo arenana ianao dia atao ho an'i Jesosy, ho an'ny asan'i Jesosy, fa tsy azontsika atao ny tia tena. Ry havana, tiantsika ny tompo. Zafady, tiantsika ny tompo. Ary hoy izy amin'ny 4:40, iny amarana antsika anazy, raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Efa vakitsika teo fanaveriko kely. Amen. Ny tompo zany anatanteraka izay zavatra angatahantsika raha mangataka momba ny amin'ny ahasoa ny fanahintsika isika. Satria Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia fantatsika tsara tompoko fa tsy mba niay ny momba ny nofo, tsy mba niay momba n'izao fiainana izao, fa ny zavatra nataon'i Jesosy dia nanao ny asan'Andriamanitra, nefa ny izy Andriamanitra maika ava fa isika, maika ava fa isika nofo, isika olombelona izay mandalo ihany etỳ ambonin'ny tany, dia mieritreritra ve isika tompoko fa ny fiainantsika dia anangona zavatry ny tany. Ry havana, oka isika angataka amin'ny tompo fahendrena, oka isika angataka ny fanahin'ny tompo ameno antsika, oka isika angataka ny fiarovan'ny tompo antsika tsiraray avy, oka isika angataka fahaizana mankatoa an'Andriamanitra, fahaizana mankatoa an'Andriamanitra, oka isika angataka aminy mba adio am-po, mba ahita an'Andriamanitra, oka isika angataka ahaitia ny hafa, ahaitia ny hafa, oka isika angataka aminy mba hiarovany antsika mba ho tafiditra ny an-danitra isika, oka isika angataka aminy anamboarany antsika mba ahafahantsika andova ny lanitra miaraka amin'i Jesosy. Ry havana, trompetra fanairana farany, trompetra fanairana farany, mbola miantso anao Jesosy, miantso antsika ny tompo mba hiomana isika, satria ho avy ny fotoana, ho avy ny fotoana tsy hananantsika safidy, tsy maintsy hialantsika ity, tsy maintsy hialantsika ity. Ny tompo no mitana ny aintsika, tsisy afaka anda rehefa tonga ny fotoana anajanona ny tompo ny fofinaintsika. Vonina ve ianao tompoko Jaona amin'Andriamanitra, sao mbola misy toetra ratsy, sao mbola variana amin'izao fiainana izao ianao? Ry havana, mibebaha, raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao, fa tsisy intsony ny fotoana ry hava-malala, tsisy intsony ny fotoana ry hava-malala. Raha mijery isika ny zavatra miseho eran-tany, dia fantantsika tsara fa miaipotika izao tontolo izao, miarava izao tontolo izao, tsy misy intsony ny zavatra tsara eran'izao tontolo izao. Raha mahita isika tondra-drano amin'ny toerana maro, mahita isika ady amin'ny toerana maro, mahita isika
tremblement de terre amin'ny toerana maro, mahita isika anohanana toerana maro mosary, any an-tandrazantsika dia hitantsika tsara ny any amin'ny suda. Ry havana, ahoana ny fomba fiainanao? Mametraka fantinina aminao anio ny fanahy masina. Ahoana ny fomba fiainanao? Mbo matsiaro ny majinika va ianao? Mba matsiaro ny reraka va ianao? Ry havana, sao de manangona foana ianao, ka sao de tonga tampoka ny tompo ho aminao, ka ny fahasasaranao iova fandravananao. Ry havana, raha manangona ianao ho anao irery sy ny ankonanao amin'ny andro mahory, nefa manana be dehibe ianao, tokony hanomezanao ny hafa fa tsy manome ianao, sao de tonga tampoka ny tompo, sao de tonga tampoka ny tompo hitsaranao. Ry havana, ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Mila isika miomana, mila isika miomana mba adio eo anatrehany tompo, mba ho mendrika eo anatrehany tompo. Oka isika atsiaro ny mahantra, oka isika hikarakara ny reraka, oka isika hitory ny tenin'i Jesosy amin'ny hafa raha efa mpanompon'Andriamanitra ianao. Fotoana ny fifoazana izao, aza matoritory intsony tompoko, tereo ny tenanao, tereo ny nofinao, ampanetreo. Oka ny fanahinao no hisandratra, miala amin'ny fahakamona fa devoly izany, mifoaza ny fanahinao fa akaiky Jesosy. Ho hisy trano anao ve any an-danitra? Ho hisy trano anao ve any? So sanatrika voafafa ny anaranao. Ry havana, miantso antsika ny tompo. Ho anao izay mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao, dia fotoana izao, aza mangatakandro, raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Afaka ianao mandoalika, dia mibebaha, tenenao mitompo avokoa ny fahotanao, dia mitenena raiso izy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Mangata amin'ny hiditra ao am-ponao, ary ho tonga zanany ianao, ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Dia avy eo ianao, oka ho atao batisa amin'ny ranobe, tahaka lalan'i Jesosy, satria mazava tsara ny teniny, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy maintsy manaraka azy isika tompoko, tsy maintsy manaraka ny didiny isika tompoko. Tsy azontsika mboarimboarina ny teniny, satria izy ilay teny tonga nofo dia Jesosy izany. Ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, mbola miantso antsika foana izy amin'izao ora sy fotoana izao. Misara amin'ny fahotana ry tompoko, misara amin'ny fahotana ry tompoko, sao dia farany nio no ainonao ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatsika ny rehefa avy eo, tsy fantatsika ny ampitso, fa ho avy Jesosy na ho tapitra ny androntsika. Mibebary tompoko, mibebary tompoko,
fa tiantsika ny tompo. Ry havana, hivavaka isika, amarana antsika ny fotoana. Mbola afaka mivavaka foana ianao ao aorianan'izao fotoana izao, fa miainanao ny tompo raha mbola anatona azy ianao. Oka isika ho masina eo anatrehany, satria izany no ilainy. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao, misaotra anao ray ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay Jesosy, satria ny teny ianao anio fanay masina, fanamboatra fitoerana ho anay ianao Jesosy, anamboatra fitoerana ho anay ianao Jesosy. Ka rehefa tonga ny fotoana hodinay dia misy trano anay ihany, raha maharitra trano farany izay mijoro tsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Jesosy io, tany fa tsy mahatananao izay zanakao, tany izay tompo fa tsy mahatananao. Ho any amin'ny iza moa izay Jesosy, raha tsy ho any aminao. Ianao no tianay, ianao no maminay, ianao ilay masina sy mahery Jesosy. Tsy misy toanao Jesosy. Ianao no antsonay, ianao no deranay, ka mitenena aminay tompo, mitenena aminay zanakao tsiraray avy. Amboary Jesosy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, izay andray anao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany tompo. Ampaherezo izy, tafio ny herinao Jesosy, ary raiso izy ho zanakao, satria nibebaka taminao ary midira ao am-pony Jesosy io, midira ao am-pony Jesosy, manjaka ao am-pony ianao. Tompo malala ao, mivavaka koa ao Jesosy ho an'ny tsiraray avy izay efa olonao tompo, ko natory izy ireo, natory tamin'ny torimasom-panahy, ka raha natsapany io Jesosy, fa mila izy mifoha hijoro amin'izay, satria mila manamboatra ny tranony mba ho tafiditra ny an-danitra, satria Jesosy raha tsy izany dia afo be ny hovan-taniny. Ka oka ianao Jesosy, ampahery azy Jesosy izay miverina aminao, izay miverina aminao tompo. Ampaherezo Jesosy, tafio ny herinao, tafio ny herinao tompo, satria tompo ianao ireriano afaka, afaka mampitafy herenay ho tahaka ny voro mahery Jesosy. Jésus, Jesosy tsara indrindra ho, misaotra anao, misaotra anao ny amin'ny izay rehetra nataonao taminay tsiraray avy, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindram-ponao, ny amin'ny famonjena. Natolotra ao ny ainao ho anay Jesosy, izay tsy mendrika akory tompo, izay tsy mendrika akory Jesosy. Ka misaotra anao, ka misaotra anao Jesosy, na ratsy toy ny inona raha izahay Jesosy, dia namelanay anao, namelanay anao Jesosy, ka ny voninahitra ho anao ray, dera ho anao reriany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aro mandrakizay dory. Arovo ny zanakao eran-tany Jesosy, arovo Jesosy ny tsiraray avy eran-tany Jesosy. Tompo malala ho, oka izahay Jesosy tahaka ny zanaka koa
ao ambany elatry ny reniny. Ianao ray io no miaro anay ao ambany tananao, izay tsiraray avy Jesosy, izay tsiraray avy Jesosy. O ka ianao Jesosy io, andrakotra anay tsiraray avy amin'ny ranao sarobidy Jesosy. Iaro anay tsiraray avy zanakao Jesosy eran-tany, naizanaiza le any tongotray, naizanaiza no misy anay Jesosy, dia arovo Jesosy izay tsiraray avy, ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy isam-batan'olona. Ho an'izay tsy manana ankonana Jesosy dia arovo ny tsiraray avy Jesosy, satria ianao no mpiaro anay, ianao no mpiaro mahery anay. Misaotra raha eo, dera ho anao, voninahitra ho anao, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aro mandrakizay dory. Misaotra ray malalao. Amen. Veloma tompoko, tahiny Jesosy daholo eo. Amen.